sika tompoko misotranao tokoa zahay ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina noho ny fitiavanao sy ny famindramponao zay mbola nomezanao anay ty fotoana ity afanay mivory eto amin'ny tranonao anome voninahitra sy isotranao hideranao noho ny asa rehetra ny asa soa rehetra sy ny fahasoavanao ny fombanao ny mpanomponao pastora Mahezo anary mivady mianakavy ka natratra an'izao fankalazana ny jobily izao sotranao tamin'ireo asa rehetra zay nataonao tamin'ny alalan'izy mivady sy ny ankohonany izay ideranay anao ankehitriny satria iainanay sy hitanay tokoa ny alehiben'izany asa nataonao izany tamin'ny alalan'izy mivady ireto tamin'ny alalan'ireo teny rehetra zay nitorianao nambampifon'olona maro ka natonga azy ireo niantoraka taminao nahazo fiainana avy aminao tamin'ny alalan'ireo fampaherezana fampiononana fampitrakana izay nentinao tamin'ny alalan'izany mpanomponao mivady zany zava-dehibe aminay loatra izany tompo satria fantatra efa tsy niherinay ary tsy niherina izy mivady ihany koa na ny ankonany no nahatanteraka an'izany fa noho ianao mpamindra fo sy fitiavana izay mifidy mpanompo koa dia irahinao ampaherezinao atsanganao menao hery ary dia omenao ny fanomezam-pahasoavana avy aminao ka afaka mitory sy mampahery ary mampitraka amin'ny fiangonanao dia mitondra izany fisaorana sy fiderana fankasitrana izany ho azy mivady sy ny ankonany izay mivavaka manokana ho an'ny mpanomponao mba omenao fahasalamana amin'izao sisa izao hitanao ny fahosahosany indraindray omeo hery omeo fahasalamana avy tany ny adily sy ny andraikitra mampitarika azy sy mampitondra ny fiangonanao sy naodam-paritany dia mangataka indrindranao ihany koa zahay amin'ity maraina ity raha hianatra mikasika ny rafitry ny fiangonana izay iainany FLM dia ny rafitry ny synodaly ianao Jesosy no anokatra ny fonay ianao no anala ny fovato ao anatinay mba ahaizanay mandray izany fampianarana izany andrindra ihany koa mba ho zanaka manoa zanaky ny synoda manoa ka anaiky izany rafitra izany iainana takoly mba tsy ho izany ho hita fa ianao aleo ny feonao no eny fa tsy ny feoko ny anaranao Jesosy rery ihany no ngatako izany vavaka izany amen ny voalohany teny ry havana dia ny fisoarantsika rehetra an'Andriamanitra no ity fotoana ity izay tena fotoana manokana lehibe loatra araka ny tenin'ny filoha lefitra sodam-paritany teo fotoana izay mampihetsi-po ihany koa satria fitaovana fotoana izay akaiky ho fanaovam-beloma kanefa dia fotoana ihany koa fotoana fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra ny fotoana tahaka an'izao izay fotoana ahafahantsika misaintsana tsara mandinika mijery ny lasa mijery ny ankehitriny ary indrindrandrindra mibanjina ny ho avy voalaza teo fa fampianarana soratra masina no ataoko raha ny marina dia tsy dia izay loatra satria resaka rafitra moa no atao eto saingy satria ny zavatra rehetra dia miorina amin'ny soratra masina daholo dia azo lazaina fa fampianarana soratra masina ihany koa no ataoko miarahaba anareo mivady tompoko amin'izao fahatratraranareo an'izao jobily izao miaraba anareo mivady sy ny ankonanareo izay niaraka taminareo tamin'izany fanompona izany izay rehetra rehetra dia miara misaotra sy midera an'Andriamanitra tamin'ireo ezaka rehetra tamin'ireo sorona rehetra tamin'ireo fifaliana tsiky ranomaso izay niarahanareo mivady nandritra n'izany fotoana ela be izany misy zavatra izay tena atsarovako izy mivady ireo fa tsy ola zay ko eto zay androany fa tsy hitandrifany ity fampianarana zay ataoko ity fa ry zareo dia mahalala an'izany tsara misaotra tompo ary dia misaotra ihany koa nanome an'ity anjara ay amin'ity maraina ity ny loha hevitra lehibe izay ho bandinitsika eto dia mitondra ny lohateny hoe ny FLM manabe ny fiangonana iaina ny rafitra synodaly ny FLM manabe ny fiangonana iaina ny rafitra synodaly misy fantaniana be dehibe izay tonga any an-tsaintsika any mino aho satria beazina ny fiangonana iaina mbola tsy miaina ve ny fiangonana mbola tsy tena miaina ve izy ary misy fantaniana
marobe any koa zay apetratsika hoe tena miaina zany rafitra synodaly zany tokoa ve ny FLM. Inona no atao hoe rafitra synodaly? Inona daholo ireo foto-kevitra izay mivoy zany rafitra izany? Inona ireo fanamby, ireo olana izay mety miseho amin'izany fampiarana zany rafitra izany? Ary ny farany dia tsotsikevitra hoentin'ny FLM miaina ny rafitra synodaly. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitry ny filaminana, Andriamanitry ny filaminana, Andriamanitry ny rafitra. Raha mijery ny ao amin'ny Korintiana voalohany toko fa 4:7 tsika ny 7:30, Korintiana voalohany toko fa 4:7 7:30, dia zao nambaran'i Paul raha nisy korontana lehibe tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Dia zao nataony hoe fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Ny teny hoe fiadanana moa dia azo adika anankiroa, filaminana mety telo mihitsy, fandriam-pahalemana ary fahasalamana. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana na tompon'ny filaminana. Vao manomboka mihitsy ny tantaran'izao tontolo izao ao bokin'ny Genesis dia efa hitantsika taratra sahady ny Mandriamanitra ny filaminana, Mandriamanitra synodaly an'Andriamanitra. Jereo tsara ne rehefa amorona an'izao tontolo izao izy dia nisy komity kely izay nataony ary nisy filazana izay nataony andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Tsy niasa rery Andriamanitra fa nisy ny fanarahany, nisy ny arahany ny asa tao ambadika. Ary matetika moa ny mpianatra ao amin'ny salto dia gaga foana rehefa ilazako fa Andriamanitra any an-danitra dia misy fivoriana, misy komity any an-danitra, misy synoda any an-danitra izay manapa-kevitra mivory ary Andriamanitra no président izay mitarika an'izany synoda izany. Jereo amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 12, mpanjaka voalohany toko fa 12, fa miara mivory amin'ireo zava-manan'aina any an-danitra Andriamanitra, manao komity na manao konsily ny lanitra no filazany pikaroka azy, ary dia manontany izy ao anatin'izany komity izany, tsy nanapa-kevitra irery Andriamanitra, manontany hevitra iza no andeha hozy izy anao an'izany mission zany. Dia nisy fanahy anankiray nitsangana dia niteny izy hoe zany no andeha ary izao no atao. Dia nilaza Andriamanitra hoe mandehana ary, dia tanteraka ny zavatra natao. Ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia efa nametraka rafitra. Ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 5:10 no ahitantsika an'izany mivantana. Rehefa nisy ireo olana nateraky ny fitoriana filazantsara voalohany, satria rehefa nanolo-tena ireo jentilisa tamin'izany fotoana izany, izay tsy jiosy, izay tsy tokony hanaraka ny lalàna jiosy sy ireo fombafomba jiosy tahaka ny fifadiana sakafo, ny fifadiana rà, ny famorana sy ny sisa, dia teraka ny ady-hevitra teo amin'ireo mpitory filazantsara tahaka ny Paul sy ry Petera sy ny sisa. Tsy nitovy hevitra i Paul sy Petera. I Paul dia nalalaka kokoa. Alao tsy ho fahitsika amin'ny lalàna jiosy ireto jentilisa izay tonga kristianina ireto, fa Petera dia somary tery ihany. Noho izany dia nivory izy ireo, nanao fivoriana lehibe tao Jerosalema, anapahana hevitra mba tsy ho hevitra olona anankiray no hitondrana ny fiangonana fa ny hevitry ny rehetra. Rehefa nivory izy ireo dia tapaka fa nisy zavatra vitsivitsy izay tsy maintsy ampitandremana azy ireo, saingy tsy ao anatin'izany ny famorana, fa tao anatin'izany kosa ny hifadiany jentilisa tonga kristianina, ny fidangajangana, ny zavatra kendaina sy ny rà, ary ny fanompoantsika. Ireo dia endriky ny Andriamanitry ny rafitra
Andriamanitra ny filaminana an'Andriamanitra izay ivavahantsika. Tsy Andriamanitra manao zavatra mandeha ho azy mikorontana. Andriamanitra fa Andriamanitra ny ordre, filaminana. Ary natao hoe rafitra amin'izay endry izay raha omentsika famaritana natao hoe rafitra dia fandaminana izay arahana eo amin'ny fifandraisan'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina anankiray sy ny asa izay ataony ary ny fiaran'izy ireo miasa. Lamina ny rafitra. Zavatra atsangana, zavatra atao dia arahany rehetra ny atao hoe rafitra. Ny FLM manokana dia mazava tsara ny azy fa manana rafitra zay hitondrany fiangonana izy. Raha mamaky ny ao amin'ny lalam-pandrenantsika dia mahita azy mbola eo amin'ny savaranando dia efa hita mazava tsara fa ny rafitra sinodaly nefa ny ambaratonga any ambony kosa no mana fahefana mifehy ny ambaratonga aty ambany. Satria ny zavatra ho ataoko eto moa dia FLM mana be ny fiangonana. Iana zany rafitra sinodaly zany dia isan'ny zavatra tsy atao fiangonana mba ahafahany mamara fiangonana iana zany ny mampianatra ina moa zany rafitra sinodaly. Io voalohany. Izany ity misy tantara kely anankiray izay mampitiana ity rafitra sinodaly ity. Rehefa ho tonga ny latsinainy Pasika dia rehetrrehetra reto angonana reto andeha mitsangatsangana izy mianakavy. Misy fito izy ao amin'ny trano ao, 10 zanany ary 2 izy mivady. Dia nagntany ny zanany izy mivady, aiza pitrenareo araka andehanantsika karazana andehanantsika mitsangatsangana manao ny alahady Pasika, alatsinainy Pasika. Dia ny safoto maromaro io misy rano mafana, point de vue Ambalakely. Dia rehefa natao fitsangana dia lany fa ena point de vue no atao fitsangana satria teny tamin'izy iny dia nanangatana hoe point de vue dia tapaka fa iny zany fitsangana. Ia, nanefiteny le fianakaviana fa ina ny point de vue tsika no hitsangatsangana ary dia zao daholo ny fandaminana rehetra ho atao amin'izany. Mety nalahelo ihany ilay te handeha teny Ambalakely, mety nalahelo ihany ilay te handeha tany ranomafana, saingy tapaka tamin'ny sangatana fa eny amin'ny point de vue. Noho izany dia tsy mahazo mitaraina intsony ilay te handeha eny Ambalakely na ilay te ho any amin'ny ranomafana satria tapaka fa eny amin'ny point de vue no handeha. Io ilay rafitra sinodaly. Zany hoe raha misy fomba famitianana azy zay hoe teny miakatra ifampierana sy teny midina maninona moa izy iny? Teny midina ifampifehezana. Ny fampiera izy dimy mianadahy taty ambany ary lany fa any amin'ny point de vue nanao fitsangatsanganana. Noho izany niakatra tany amin'ny dada sy neny izay fanapahan-kevitra izay fifampierana izay ary dia dada sy neny amin'izay no nifehany zany ka nilaza fa any amin'ny point de vue mitsangatsangana. Tsy mahazo mitomany ilay te handeha ho any ranomafana, tsy mahazo menomenona ilay te ho any Ambalakely fa manaiky izay fanapahan-kevitra izay. Raha fintina ny atao hoe rafitra sinodaly araka io andinin'ny fahavalo
ny andalana voalohany io dia izao no azo ambara misy rafitra zay mifeantsika ny fiangonana ny fitandremana ny filovana ny synode ary ny KMSL sy ny KSL any ambonany koa misy ny FIB FLM ireo rafitra rehetra ireo dia miatra amin'ny daholo ireo zavatra voalazantsika teo teny miakatra ifampiarana ary teny midina ifampifehezana fiangonana fitandremana filovana synode am-paritany ary synode lehibe moa zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mifanaiky ny fifampifehezana ao anatin'izany ny rehetra ka isaky ny ambaratonga an'ireo dimy ireo dia misy komity manapa-kevitra ary misy birao mpanatanteraka izay mandray ny fanapahan-kevitra miainga avy amin'ireo fiakaran'ireo rafitra ireo ary tsara ny manindry fa ny pastora no mpitondra ara-panahy ao anatin'ireo rafitra rehetrarehetra io misy olona zay miara-miasa aminy fa saingy ny pastora no mpitondra mpitarika ara-panahy raha tsy misy pastora moa ao amin'ilay fiangonana dia ny katekista no mety mitarika azy mazava tsara ihany koa ny fomba fifidianana fa ny fifidianantsika dia miainga avy amina vondron'olona zay miainga avy any amin'ny fiangonana araky ny hita ao amin'ny andininy fahavalo ny andalana fahadimy dia izao ny fiangonana no mifidy ny komity ny fiangonana izay ao anatin'izany ny loolona io komity io no mifidy ny solotena ho any amin'ny komity ny fitandremana ny komity ny fitandremana no mifidy solotena ho any amin'ny komity ny fileovana ary komity filovana no mifidy solotena ho any amin'ny komity ny synode am-paritany ny KSP ny KSP no mifidy solotena ho any amin'ny komity ny synode lehibe na ny KSL izay fahefana faratampony mpanafa-kevitra tsara ny afantarantsika an'ireo rehetrarehetra ireo misy rafitra arahana avy any ambany ireny komity ny synode lehibe ireny dia olona miakatra avy aty amin'ny bazy komity avy aty amin'ny fiangonana avy aty amin'ny bazy no mifidy azy miakatra amin'ny fitandremana filovana synode ary miakatra mankany amin'ny synode lehibe ny fanaovana fanapahan-kevitra ny fanaisana fanapahan-kevitra dia zao ny komity isaky ny ambaratonga no manapa-kevitra ary mitaky roa ampahatelo ny mpikambana manatrika izany vao manan-kery araka ny andininy fahafolo ny andalana fahatelo ao amin'ny lalam-panorenana ny birao dia mpanatanteraka ny fanapahan-kevitra ny ambaratonga dia manery ny ambaratonga na mifehy ny ambaratonga ety ambany hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo ny andalana fahafito ohatra ny fanapahan-kevitra ny synode am-paritany dia mety tsy maintsy arahany filovana sy fitandremana ary fiangona rehetra ao amin'io faritra ao amin'ny synode am-paritany zay misy azy io tsara ny afantarantsika an'izany am'izao moa fa misy an'ity fanehoan-kevitra any amin'ny Facebook sy ny any amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra ireo tambazotra antserasera ndrendray takona ilay fanapahan-kevitra le synode fa indry le zavatra mandehandeha any amin'ny Facebook sy ny any amin'ny any amin'ireny tambazotra antserasera zay no hitan'ny olona sy fantatry ny olona tadidio ry havana fa misy an'io rafitra io izay arahana ao anatin'ny synode am-paritany anankiray raha misy ny fifanolanana olana momba ny lalam-panorenana fitsipika dia ny ambaratonga ambony no mandamina izany hita izany ao amin'ny andininy fahasivy ny andalana fahadimy hamidina ny lalam-panorenana mihitsy io zany fa misy ihany koa ny fitarihana sy ny fanaraha-maso hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo
ny andalana faharoa zao voalaza zao ny pastora no mpitondra fototra isaky ny ambaratonga rehetra ny pastora no mpitondra na mpitarika fototra isaky ny ambaratonga rehetra andiny fahavalo ny andalana faharoa ny filohany synodam-paritany dia tsy maintsy pastora efa nanompo 20 taona farafahakeliny ary 70 taona farafahakeliny hitantsika eo amin'ny andininy fa 420 ny andalana faharoa voalaza ihany koa fa ny filohan'ny FLM no mitarika amin'ny fiangonana manontolo adidiny sy andraikiny zany ary miara-miasa amin'ireo birao izay miara-miasa aminy izy eo anelanelan'ny fivoriany synodal lehibe izay mivory izay tsy mivory afa-tsy indray mandeha isaky ny 4 taona dia ny komity mpiandraikitry ny synodal lehibe na ny KMSL no mitantana ny raha maika rehetra izay ataony hitantsika zany amin'ny andininy fa 70 ny fitantanana eo amin'ny resaka vola sy fananana satria rehefa amin'ny resaka fiangonana zany tsika dia misy fanananao misy zavatra izay misoratra amin'ny anaran'ny fiangonana tsara ny manindry fa ny fananana rehetra dia soratana amin'ny anaran'ny FLM eo amin'ny andiny fa 520 no misy zany tsy azo amidy tsy azo atakalo na atao fanomezana ny fananana fa fananana iombonana io raha tsy mahazo alalana avy amin'ny KSL na KMSL hitantsika amin'ny andiny fa 720 ny andalana voalohany fananany FLM misoratra amin'ny FLM ny zavatra rehetra ity trano ity zao ohatra dia misoratra amin'ny anaran'ny FLM ity any FLM tsy azo ny fiangonana mamanina amidy ity na atakalo satria any FLM fananana iombonana iarahantsika rehetra miombona ny fiarovana azy sy ny fikojakojana azy isaky ny ambaratonga dia misy mpitahiry vola sy mpanaramaso izay manao tatitra ara-potoana andiny fa 20 no misy izany ireo raha fintinina fohifohy ny amin'ny antsoina hoe rafitra synodaly raha fintina izy zany dia zao ny rafitra synodaly eo amin'ny FLM dia rafitra misy ambaratonga 10 mifamatotra izay mifidy solotena manomboka any amin'ny fiangonana ka atrany amin'ny synoda lehibe manome fahefana ny ambaratonga ambony hitarika sy hifehy ny ambaratonga aty ambany ampiasaina hanapana hevitra handaminana amahana olana hitantanana ny fananany FLM ny vola sy ny fananany ary hiantohana ny fiombonana tena zava-dehibe eto ny fiombonana sy ny firaisankina amin'ny fiangolotaranana malagasy manontolo hiditra amin'ny tapany faharoatsika ireo mety ho fanamby na olana ateraka izany rafitra synodaly zany araka ny lalam-panondrenana ihany no anaovako azy eto rehefa no fintiniko ireo olana be dia be izay misy ao amin'ny fiangolotarana malagasy dia zavatra roa ny tena hitako tena miariary ny voalohany dia ilay disadisa aorian'ny fifidianana na le antsoina amin'ny teny frantsay hoe crise post électorale sy ny resaka famindrana mpiasam-piangonana famindrana pastora moa zany hojerevantsika kely reo satria ahoana moa no ampianarantsika amin'ny fiangonana raha tsy fantatsika alohany mety olana izay ateraky io ireo zavatra roa ireo ny voalohany ilay disadisa aorian'ny fifidianana izy io dia matetika vokatry ny tsy fanarahana n'ilay rafitra izay voalaza tio ohatra fotsiny zao ty resiko anankiray ity izay mety misy raha ny marina araka ny lalam-pandrenana araka ny rafitra dia tokony miainga avy any amin'ny fidina any amin'ny comité synode ireo membre izay mankany amin'ny SL kanefa indraindray mety misy any tendrena izy ireo fa tsy fidina dia miteraka disadisa izany eo amin'ilay fifidianana mety ho maro isan-karazana izy ino mety mahatonga an'ireo izay mitondra pankarta indraindray sy ny sisa tsy faly amin'ilay zava-misy no ireo
zavatra vitsivitsy tsy fanarana ny rafitra izay fa ny tena olana matetika izay fahita dia ny famondrana mpiasa am-piangonana famondrana pastora ny pastora sy ny fitandremana moa dia mitovy amin'olona mpivady mitovy amin'olona mpivady ny pastora sy ny fitandremana mifankatia mifanoana mifanampy ary raiky aza tara amin'ny pastora ny fitandremana tara amin'le hevitra mampitarika azy ny tiako tenenety fa sao dia avadiky ny olona zavatra tara amin'ny pastora mamy amin'ny pastora ilay fitandremana ka tsy tiany ala tao mihitsy izy ihany izay ny anankiray fa ny tena olana dia ny fisian'ireo hery sy fahefana karazany telo amin'izany famondrana pastora izany misy hery telo ao ny voalohany dia ny fitandremana izay atao hoe vadiny moa zany izay miara-miasa aminy eo akaiky eo ary indrindra mpanome fivelomana azy io fitandremana io no mahamelona azy mikarakara azy mandoha ny knapsa sy ny fivelomana sy ny rehetrarehetra manome vakansy azy ho an'ny sasany manome fiara ho an'ny sasany sy ny sisa dia ny fahefana faharoa dia ny synody am-paritany izay mpanendry ny pastora ka na inona miseho na inona miseho any amin'ilay fitandremana dia ny synody am-paritany amin'ny alalan'ny fivorian'ny komity no afaka manendry manala azy ao na mamindra azy amin'ny toeran-kafa ary ny fahatelo dia nisy ny foibe ny FLM izay manana fahefana manaisotro mampijanona pastora mihitsy azy izy ihany manana izay fahefana izay nanontany ny filohan'ny synody am-paritany rehefa nanomana n'ity fampianarana ity dia avy aminy reto zavatra nomeko reto ireo izy no matetika mahatonga ny olana ireo fahefana telo samihafa ireo izay miady ny fiangonana dia ny fitandremana miteny zahay no mamelona amin'ny pastora anay ka tsy tokony esorina tato izy fa anay io ny synody am-paritany indray milaza fa efa tokony hifindra amin'izay izy fa izao no antony synody am-paritany no manao an'izay ary raha sanatrika tsy vita aza izay dia ny foibe ny FLM mihitsy afaka mampijanona azy amin'ny asany dia eo no isehoany re olana be dia be rehefa mifankatia loatra ilay fitandremana sy ilay pastora dia tsy manaiky ianao hisaraka mba tsy ilazako hoe ianao divorce ratsy be manko ilay teny hoe divorce satria tsy tiako ary miresaka an'izany resaka divorce zany fa hisaraka tsy divorce moa le izy satria ilay pastora mbola anatin'ny synode ihany ane io no hitaizana ny fiangonana tahaka an'ilay kisarisary zay nataoko teo mbola tianao tokoa ilay pastora mbola maminao ny toroteniny sy ny fampianarana tianao ny manao dinidinika ambiny fa zao efa nanapa-kevitra ny synody am-paritany fa afindra izy tsy mila mitondra pankarta tsy ony ianao amin'izany tsy mila mitomany ianao amin'izany tsy mila mandefa publication any amin'ny Facebook tsy synodaly zany fa ny rafitra synodaly dia manaiky ireo komity manapa-kevitra andreo dia avy amintsika tao ihany miakatra nankany izay ilay teny miakatra ifampiarana efa ny fampiarana io ary dia nanapa-kevitra ny synoda hamindra azy noho izany dia manaiky tena fahefan'ny synoda io ao amin'ilay rafitra synodaly io ny anankiray mba tsy hoany amin'ny réseaux sociaux tsika no mandefa andreny zavatra reny sy ny mitondra pankarte fa tsy mendrika ny fiangonana izany ama fiangonana rafitra andriamanitra ny filaminana andriamanitry ny ordre andriamanitry ny fiadanana azy misy ihany moa indraindray
sonjo iray loha sahona tsy loazany izay mamarara misy any izay mety ho disadisa no anapahan'ilay hevitra disadisa ao amin'ilay fitandremana na ny fifandraisan'ny pastora samy pastora ao no zany fahendrena no anapahan'ny synodam-paritany hevitra amin'ny famondrana azy fa matetika dia olana mampiady ity resaka famondrana pastora ity mbola tianao izy fa zao nafindra izy ekeo izany fa izany atao hoe rafitra synodaly ireto mety misy olana vitsivitsy ao amin'io lalam-pandrenana io izay nakako hevitra te tsy teroa ity zavatra ity voalohany mety ho azo hoeritreretina ve ny amerana ny mandany olom-boafidy raha ankehitriny aloha mbola sarotra be izany mety voatorabato amin'izany ianao raha iresaka an'izany fa ireo fiangonana raha vavintsika rehetra na ny aty Afrika dia efa miaina an'izany daholo ny ankamaroan'zareo voafetra ny mandany olom-boafidy fa possible ve mba heritreretany FLM an'izany koa amin'ny ho avy na mety tsy ho mandaroa le izy fa mba ferana fotsiny hoe telo ohatra mety possible ve zany mety possible koa ve ho famahana ilay olana mikasika ny famondranam-piasa teo mba tsy ho nisy synodam-paritany foana no voatorabato amin'ireny famondrana ireny mety possible ve ny ampiarantsika io le fomba fiasa an'ireo fiangonana rahavavy any ivelany tahaka ny any Norvège ny any Amerika izay miara-miasa ny synodam-paritany sy ilay fitandremana amin'ny fametrana n'ilay pastora ao an-toerana ny zava-misy dia tahaka an'izao ny efa hitako sy iainan'ireo fiangonana maro misy candidat maromaro izay atolotra eo amin'ilay fitandremana mandeha fanombamomba azy izy dia ny synodam-paritany no manelanelana amin'ny fanapahan'ilay fitandremana hevitra mety mbola ho sarotra hita amintsika zany aloha amin'izao fa mety ho vahaolana zany amin'ireo disadisa izay ateraky ny fanendrena ataon'ny synodam-paritany tsy afaka ny synodam-paritany amin'izany fa amin'ny fahendrena sy ny fandamina izay nomeny tompo azy synodam-paritany dia miaraka mametraka azy amin'ny fitandremana izy isan'ny zavatra mahafinaritra azy zay henoko amin'ity ray aman-dreny ity tsy hoe midokadoka azy masonareo aho fa izy aloha zao no henoko hoe alohan'ny anendrena pastora dia manao interview aminy ilay candidat diso ia raha diso zany teniko zany fa manao an'izany izy zany dia efa isan'ny anankiray izay ahafahany ny synodam-paritany anankiray ho tafalatsaka ao amin'ny fahadisoana amin'ny fanendrena pastora ao amin'ilay fitandremana manao interview fantariny tsara izy ity candidat pastora izay ho atao amin'ilay fitandremana anankiray ity ity ndray moa izy dia lalam-panondrenana misy ihany koa ireo olona sasany izay nanaovako fanadiadiana dia nilaza izy ireo fa sao dia tokony hieritreritra ihany koa tsika amin'ireny fifidianan'ireny mba hanomezana toerana bebe kokoa ny rehetra ny membre ny fiangonana rehetra satria ny antsika moa zany araky ny fahafantarantsika azy dia grands électeurs ny antsika no mifidy fatsy ny rehetra izany ny komity izay voafidy avy any ambany mety ho sarotra izany aloha amin'izao fa ny famahana olana dia ny fisian'ny fangararana sy ny fahitsihana ary ny fanarahana tsara izay voalaza n'ilay rafitra sy ny lalam-pandrenana amin'ny fanatanterana sy ny fifidianana ireny membre ny komity izay miakatra avy aty ambany ireny miakatra any ambony izay ihany no mety ho vahaolana amin'ireny eo amin'ny famahana olana ihany koa izay mety mampisy disadisa maro isan-karazany dia mety ho lava be ihany koa ilay miakatra avy aty ambany amin'ny fitandremana filiovana synoda miakatra any ambony fa za koa mino fa misy rafitra ihany koa na amin'ny synodam-paritany aza mamahaolana ao amin'ilay niveau misy azy na amin'ny filiovana na ny fitandremana ireo ny tokony amafisina tsy apetraka mazava ary manana olona matianina mpanao ny antsoina hoe mpamadisadisa résolution des conflits izay taranja manokana izy io ianarana
na izay pastora za mila mianatra an'izany famahana olana zany satria misy dingana arahana ao anatiny izay mety mahatonga disadisa hafa ihany koa raha tsy manaraka an'ilay tena famahana olana. Ny mety olana ihany koa satria ny pastora no ambony mpitarika lehibe mpitarika amin'ilay rafitra rehetra raha tsy mahay miara-miasa amin'ireo olona izay miaraka aminy izy dia mety hisy ny fanjakazakany pastora ao anatin'izany fiara-mitantana izy zany. Mety hisy ny fanjakazakany pastora izay mpitarika any anatin'ny komity izay tarihina. Mila fangararana, mila fo tena miara-mientana, miara-mandeha ny pastora vao afaka miaro ilay rafitra mandeha ila isika. Matetika koa moa ny fiangonana amin'ny maharay mandeha ny pastora izay dia mangingina izy mandeha finamofa tena zava-dehibe sy fototra izao fampianarana izao. Dia fanabeazana ny mpikambana iaina ny rafitra sinodaly. Ireto zavatra hoentiko ireto dia sosikevitra izay mety ho azo ho ampiarina ihany amin'ny toerana sasany, mety tsy azo ampiarina amin'ny toerana sasany. Raha te anabe ny kristiana amin'izany iainana zany rafitra sinodaly zany sika dia ny voalohany sy fototra ambony indrindra dia ny mpitarika modely sy miaina ny rafitra amin'ny fahitsiana. Ity ny voalohany. Isika mpitarika aloha no modely sy miaina ilay rafitra zay vao afaka mampianatra ny membre ny fiangonana iaina izany. Tena zava-dehibe ty tempoka voalohany ty. Mpitarika modely. Ianao ve tena mahatsapa tokoa fa tena iainanao amin'ny mampitarika anao izany rafitra sinodaly zany. Tena miara-mientana tokoa ve ianao? Tena miara-mifampidinika amin'ireo namanao tokoa ve ianao? Ho anay pastora tena manome lanja sy toerana ny birao sy ny komity izay manapa-kevitra tokoa ve ilay mpitarika? Sa manapa-kevitra irery izy? Sa manery ny mpikambana aminy hanapa-kevitra mitovy aminy? Misy ihany moa fomba azo atao hanerena ny membre ny komity anaraka izay tian'ilay mpitarika atao. Ohatra ohatsy ny tatoato zao matetika hita ilay fampananganana tanana. Tsy ao milalam-pandrenana zany tompoko. Ny fifidiana rehetra any amin'ny KMSL dia voalaza fa fifidianana. Fananganana tanana dia fanerena ny membre anaraka ny hevitra izay mpitarika. Io anankiray. Mila mpitarika modely sy miaina ny rafitra aloha ny pastora any amin'ny synode am-paritany, any amin'ny filiovana, amin'ny fitandremana rehetra izay misy azy. Dia tsy maintsy izy aloha miaina le rafitra vao afaka mampianatra. Faharoa, izay ataoko eto tino lalana anankiray izay ahafahana mitaiza ny membre ny fiangonana iaina zany lalam-pandrenana zany. Fampianarana mivantana ao amin'ny fiangonana. Satria any no fototra fampianarana mivantana mikasika ny lalam-pandrenana sy ny rafitry ny fiangonana, rafitra sinodaly. Araka hitantsika ao amin'ny andiny fahafito ny andanana fahatelo dia asa fanabeazana sy fampianarana. Tsy indrian'io andinin'io zany. Ny fiangonana dia toerana voalohany ahafahan'ny mpikambana rehetra mianatra. Matetika ny fiangonana loterana malagasy dia manao ny asan'ny mpamono afo, pompier. Azay ny problème. Efa misy olana vao mamono afo izy. Fa tena atao programa mihitsy ao amin'ny fiangonana ny mampianatra. Any amin'ny sekoly alahady dia efa azo atao tsara ny mitaiza ny toe-tsain'ireo sy preladyreo amin'izany rafitra sinodaly zany, amin'ny fomba tsotra, mivantana, mora raisiny zaza.
mahita nytony sekolelaty moa za eto io dia mino afa efa manao an'izany ry zareo saingy any amin'ny fiangonana rehetra any amin'ny filovana na amin'ny synody am-paritany mba ampidiro re ny fampianarana ireo sekolalahady ny olon-dehibe sy ny tanora any anatin'ireny zaikabe reny mba omeo 10 minitra fotsiny na 10 minitra fotsiny ao anatin'ireny zaika ambany tolo reny ny mba ampianarana ivoizana fa ireny fotoana mahavory olona indrindra mahakasika ny rafitra ny komity ny birao ny asany sy ny andraikiny rehetra mikasika ny fifidianana mba ho fantatry ireny ankizy tanora ireny ary nrehetra ny andraikitry ny loholona sy ny pastora ao anatin'ny fitorienteny ny toriteny ny pastora ny sy ny katekista dia afaka mampianatra mampiasa an'ireny fotoana reny hitorieny an'izany satria any amin'ny fiangonana no rafitra fototra zava-dehibe ny azahoan'izy ireo an'izany fampianarana fototra izany ny fampiasana ny fitsipika sy ny lalam-pandrenana amin'ny teny tsotra afaka mamokatra za zao tamin'ny nanomana ty fampianarana ty dia namaky ny lalam-pandrenana rehetrarehetra dia hitako fa tsy dia zavatra tiany olona vakina loatra ny lalam-pandrenana zavatra ohatra mavesatra na le vocabulaire ampiasainao aza dia mavesatra fa azo atao koa ny manamboatra boky kely na brochure amin'ny teny malagasy tena tsotra mora azony olona ohatra hoe ny rafitra synodaly ny FLM ho any rehetra zany zavatra zany dia azo atao tsara amin'ny fomba tsotra amin'ny vocabulaire mora azony olona ilazana azy misy kisarisary sy ny sisy azo atao tsara ny manao an'izany ny fampiofanana manokana ho an'ireo tompona andraikitra sy ny loholona mila mahazo fampiofanana izy ireo araka nito amin'ny 2:12 dia ny loholona no ifidianana ny komity ny fiangonana mpiandry zany ao anatin'izany diakona sy ny sisy noho izany dia tsy maintsy fantany tsara ny rafitra ao anatin'ireny seminaire ny fifazana ireny azo ampidirana an'izany ao anatin'ny boky kely programa ny fifazana programa ny piomana mpiandry ohatra tsy fantatro amin'ilay programa vaovao izay efa nasiana mise à jour na efa tafitrany zany zavatra zany fa tena ilaina mba ho fantatry ny rehetra amin'ny lafiny rehetra ny amin'izany rafitry ny fiangonana izany any amin'ny filovana any amin'ny synody am-paritany ny fampiofahana ho an'ny mpanaramaso sy ny mpitahiry voly ary indrindra isaky ny fivoriany komity dia tokony hovakina ny andalana na ny andiny tandrify izany fivoriana izany mba mamerina mpivory rehetra ny andraikiny sy ny adidiny ao anatin'izany rafitra izany indrindra ny any amin'ny sehatra ambonimbony amin'ny rafitra ambonimbony tahaka ny KSP ny KMSL ny KSL ny fampiasana an'ireo haino amanjery sy ny maro isan-karazany ny radio manan'izany tsika tokony voizina any tsy kelikely ny fampahafantarana an'ireny zavatra madinidinika ao anatin'izany rafitra sy ny lalam-pandrena izany ampiasaina ireny manana page ny FUIBFLM ny synody am-paritany ny fiangonana ny filovana sy ny sisa azo atao tsara ny mandefa an'ireny fa ireny zavatra kely alefantsika ireny dia tafita any amin'ny olona fantatry ny olona izay tokony ataony amin'izany amaranako azy dia ny fanontaniana ngesabe anankiray izay napetraky ty pastora anankiray izay nanaovako an'ity fanadiadiana tamin'izaho nanomana ty fampianarana ity dia zao nataony taniko ianao izy mpampianatra ao amin'ny salta azo lazena hoe mpampianatry ny fiangonana ianao dia anontany anao ao izy mbola miaina ny rafitra synodaly ve ny FLM président synode io président synode nanaovako fanadiadiana mbola miaina ny rafitra synodaly ve ny FLM
dia za moa tsy namaly azy raha misy olona afaka mamaly an'izany ho atamy dia ianao no tena afaka mamaly an'izany ianareo amin'ny KMSL satria nareo nirafitra ambony ianareo mahita ny zavatra rehetra dia hoentiko mampisaintsaina antsika ihany koa ny izany fanontaniana izany mbola miaina ny rafitra synodal ve ny FLM sao dia efa épiscopal na miaina ao anatin'ny congrégationalisme ny fiangonantsika anjarantsika rehetra pastora izay tonga eto ny komity ny fiangonana fileovana synodam-paritany no mandinidinika an'izany mbola manaraka andreo rafitra izay foto-kevitra izay voiziny zany rafitra synodal zany tokoa ve ny fiangonantsika za dia mbola mino fa mbola manaraka izy na dia misy aza ireo zavatra vitsivitsy izay azo ahitsy sy azo arenina tsara ao anatiny dia ho an'Andriamanitra irery eny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay amen vavaksika misaotra anao zay ry Andriamanitra resanaka ny fanahy masina no nanomezanao anay izany fampianarana izany izay manitsy sy mampitody dohanay amin'izay fanekena ihany dia ny rafitra synodal apetraka fenam-pelantananao ny FLM ary indrindra ny synodam-paritany afovoany izay manatanteraka ny jobely ny filohan'ny synodam-paritany ankehitriny apetraka fenam-pelantananao ny fiangonanao tompo mba efa misy rafitra izay napetraka ao mazava ao anatin'izany fiangonana izany mangataka izay mba omenao fo tia filaminana tia fandaminana tia miara-miasa ka metraka ho ambony ianao Jesosy ilay lohan'ny fiangonana hitariky ny fiangonanao apetraka feno ampelantanao koa ity jobily ity mba hisehoany voninahitra ho reriana nao reriana ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen